ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanarana no iarabanantsika tratra ity alatsinainy fa 7 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina. Efesianina toko 2, Efesianina toko 2 fa 1:10 ka hatramin'ny 9:20. Efesianina toko 2 1:10 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tsaroa fa fahinana ireo izay jentilisa raka ny nofo ka nolazain'ny voafora tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny tsarovy. Fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo, fa olo-ko azy tamin'ny fanjakan'i Israely ary vahiny tamin'ireo faneken'ny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo. Izay lavitra fahiny dia efa nampaneken'ny rany Kristy. Fa izy ny fihavanantsika, izay nahirahintsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao ho tandremana mba hanakambana ny antsika rotota ao amin'ny tena olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana. Ary ampihavanana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitorotelo soamafaly milaza fihavanana tamin'ireo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no nanana antsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny iray. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Ity taratasy eto ampelantanantsika ity, ny Efesianina moa dia miverimberina ao anatin'ny Efesianina ny teny hoe fihavanana, fampihavanana. Taratasy mampihavana, taratasy mampifandray, taratasy mampifanatona. Ny taratasy ho an'ny Efesianina rehefa mamaky izany isika. Miverimberina eto amin'ity andinin'ny ity arany hoe Jesosy ny fihavanantsika. Izy dia nitory teny soa milaza fihavanana ary ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka nanaovany fihavanana. Miverina inenina na indimy ny teny hoe fihavanana amin'izay mofinaina eto am-pelantanantsika. Fihavanana, fampihavanana. Raha toa ka mijery ny teolojian'i Paoly isika na ny fijerin'i Paoly amin'ity taratasy an'ny Efesianina ity dia io sary ny hazo fijalian'i Kristy io no manazava azy. Izay raha teo ny dikan'ilay teny hoe izay lavitra fahiny dia efa nampaneken'ny rany Kristy. Amin'ny andininy 7:20. Amin'ny Paoly dia io hazo fijalian'i Kristy io dia hazo fijaliana izay nandrava izay mety ho karazan-javatra mampisaraka ny olona, mampisaraka ny mpino, mampisaraka ny fianakaviana. Io hazo fijalian'i Kristy io ny fihavanantsika io Paoly. Mazava ho azy matetika hevitra raha-pianarana antsika tany katekomena sy ny hoe ilay hazo fijaliana dia iny hazo anankiroa mifanapaka iny. Tamin'ny andron'ny Rômanina aloha dia be dia be ny hazo fijaliana. Misy hazo fijaliana hazo anankiray mitsatoka fotsiny, misy hazo iny zany raha ilay mitsangana be iny fotsiny, indraindray misy hazo fijaliana tahaka ny endrika hoe T, tahaka ny litera T zany. Misy ny hazo fijaliana tahaka ny X, be dia be ny karazana hazo fijaliana tamin'ny andron'ny Rômanina. Fa ny hazo fijaliana tamin'ny andron'i Jesosy dia iny hitantsika hazo anankiroa mifanapaka iny, tsy tahaka ny T akory izy. Satria ny soratra teo ambony lohany teo andohan'i Jesosy noho izany tsy tahaka ny T izy zany, fa nisy an'iny hazo fijaliana mifanapaka iny. Tsy hoe hazo mahitsy fotsiny koa, satria indray misy olona miteny manao hoe hazo mahitsy le tokana anankiray le hazo fijalian'i Jesosy ka dia mahitsy ny tongony sy ny tanany, tonga dia mahitsy mifantsika amin'iny hazo iny. Tsy izay koa.
teo amin'ny tantaran'ny Romanina dia tsy zay raha mamaky tsara marina fa tsy nampiseho sara ny filazantsara ny tantarana nanomboana ny tamin'ny hazo fijaliana, fa raha mijery ny amin'ny tantaran'ny Romanina tamin'ny taonjato voalohany iny dia mazava be fa ny tantarany voalohany de tena fa hazo fijaliana ny fanapaka ny hazo fijaliany Kristy. Ary dia io hazo fijaliana fanapaka io dia omeny ny kristianina heviny tahaka zao: lay mitsangana dia fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra, lay mitsangana dia fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra, vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona, zay lay mitsangana. Ilay mitsivalana kosa dia vita fihavanana amin'ny olombelona, samy olombelona ny olona, mazava be zany io. Lay mitsangana de vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona, lay mitsivalana kosa de vita fihavanana ny amin'ny olombelona, samy olombelona, noho ny hazo fijalian'i Kristy. Zany hoe lay hazo fijaliana zany amin'ny Paoly, ary mitsatoka amin'ny tany hoe de mandrakariva hoe atao hoe vita fihavanana koa ny olombelona sy ny zavaboary satria mitsatoka amin'ny tany lay hazo fijaliana. Ohatra zany ka jerena amin'ilay fijerin'ny Paoly de zao: lay hazo fijalian'i Kristy de tsy hoe nitondra ny fahotan'ny olona, tsy hoe nitondra ny aretin'ny olona atao hoe hazo fijaliana ihany Kristy, fa izao tena nandrava izay zavatra mety ho mampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra ny fahotana, ary nandrava zay nampisaraka ny olona samy olona. De zay nytenenin'ny Paoly am'ty andininy ity, nyteneny manao hoe izy ange ny fihavanantsika, Jesosy Kristy tompo no fihavanantsika. Tsika de matetika ny resaka manao hoe ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany de nizara roa mazava tsara, dia nisy ny fiangonana nisy ireo jiosy kristiana, le jiosy miova kristianina, io ny ataontsika hoe eglize judéo-kretiana, zay nisy andry Petera, nisy andry ry Matio sy ny tahak'izany, ry Maria. Dia io eglize judéo-kretiana io tao Jerosalema andrenivohiny, reo dia jiosy niova kristianina, jiosy firazanana, zay tenenina manao hoe voafora hoy Paoly. Dia ireo lay jiosy fanandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy dia ireo zany kristianina, eglize judéo-kretiana, fiangonana jiosy kristiana. Fa nisy kosa ireo jentilisa niova kristianina, ny koritianina, ny galatianina, ny efesianina, ny kolosianina, rendretreny dia tsy jiosy akory ny firazanana. Io tenenin'io tsy jiosy izy akory zay noteneniny zay noteneniny hoe tsy voafora, io zany lay jentilisa niova kristianina. Io ndray no antsoina hoe eglize pagano-kretiana, fiangonan'ny jentilisa. Raha miteny jentilisa dia tsy jiosy firazanana nefa niova kristianina, samy hafa izy ireo. Ny asan'ny apôstôly toko 10 no mitantara fa tsy nitovy fomba fijery mihitsy ireo, ary toy ny saika nifandona mihitsy ara i Petera zay ray aman-dreny be ny eglize judéo-kretiana sy Paoly zay ray aman-dreny be ny eglize pagano-kretiana. De ny asan'ny apôstôly tonga 10 lay synôda voalohany na lay konsily voalohany no mamaha lay olona momba ny hoe atao ahoana ny fifandraisany ny jentilisa kristianina sy ny jiosy niova kristiana, atao ahoana izy ireo, hoforaina ve tsy hoforaina ve sy ny sisa rehetra, hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 10. Fa tsika hoe ireo fiangonana roa reo de samy manana maha izy azy, samy manana ny fombany, samy manana zay nanaitra azy. Ny filazantsaran'ny Matio de nosoratana ho an'ny eglize judéo-kretiana, jiosy niova kristianina no namaky ny filazantsaran'ny Matio, zay mahatonga ny hoe ny voambolana rehetra fampiasa ao Matio dia voambolana mahazatra ny jiosy. Ny filazantsaraky ny Luka kosa de nosoratana ho an'ny eglize pagano-kretiana, satria Luka tsy jiosy, dia filazantsara araka Luka de nosoratana ho an'ireo kristianina izay tsy jiosy fiaviana tsy akory. Ary dia mazava arak'izany fa tsy tena mitovy akory, zay mahatonga ny fahasamihafan'ny Luka sy Matio ohatra. Matio toko 10 de milaza manao hoe nitoriteny nataon'i Jesosy de teny an-tendrombohitra, hitantsika ao amin'ny Matio zany. Ary Jesosy no bava hoe teo an-tendrombohitra. Fa rehefa mamaky ny litsika Luka toko 1 de Luka manao toriteny nataon'i Jesosy teo akamarenany io, satria amin'ny jentilisa ny tendrombohitra de mampatsiaro azy ny Olympe,
mampatsiary aza ny tendrombohitry ny fanompontsampy tany Athènes. Amin'ny jiosy ny tendrombohitra de milaza fahatserovana ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàny Mosesy tany amin'ny tendrombohitra Sinay, de zay mahatonga ny Matio manome toerana ny tendrombohitra. Fa mahatonga ny Luka kosa hoe teo amin'ny tany ivaiva marimarina loasara nanaovana an'ilay teny, satria samy hafa lailay kolotsaina, ny ray paganao-kretiana ary ny ray judéo-kretiana. Dehibe tahak'izany le fahasamihafana, ohatra vitsivitsy ihany zany. Zany hoe betsaka ny zavatra, fomba fijery nampisaraka ny jentilisa kristianina sy ny jiosiniova kristianina, ny fomba fisainana, ny fomba fisakafo samy hafa be mihitsy, ny fomba fisakafon'ny judéo-kretianina sy ny paganao-kretiana. Ohatra ndresantsika matetika ny divay. Ny eglizy judéo-kretianina zany hoe tsy de nametraka olona loatra momba ny divay, tsy manao mamy fotsiny izy, tsy nanana olona momba n'izany izy ny judéo-kretianina. Ko Jesosy nanovany ny rano tonga divay sy ny sisa rehetra, tsy nanana olana tamin'ny divay ny judéo-kretianina, fa nanana olana momba ny divay kosa ny paganao-kretianina. Ny antony dia satria ny divay dia misy fanompontsampy vao tonga miova divay, de ny paganao-kretianina zany tena tsy mikitika mihitsy aminy de ny divay zavatra tsy fihinana akory. Aty amin'ny judéo-kretianina dia tsy fisotro akory ny divay fa sakafo fihinana tahaka ny sakafo andavanandro. Ny kisoa sy ny tahak'izany ohatra dia ny hena dia ny judéo-kretianina tsy de nanana olana loatra tamin'ny hena, nihinana ondry, nihinana osy sy ny tahak'izany izy. Fa ny paganao-kretiana de tena ataontsika hoe végétarien mihitsy ny paganao-kretiana. Be de be zany fahasamihafana ireo ataontsika hoe olona ireo, ny fomba fijerin'ny olona, ny fomba fijery ny atao hoe lalàna, fomba fijery ny fivavahana, ny filôzofia, ny fahendrenana, ny volavulana tamin'ny fahendrena grika, ny filôzofia grika. Ny judéo-kretiana kosa ny volavulana tamin'ny fahendren'ny testamenta taloha. De samy hafa be. Ny grika dia polythéiste, zany hoe ny paganao-kretiana de avany amina fivavahana tamin'Andriamanitra maro, ny tonga kristianina. Ny jiosy kosa dia mivavaka tamin'Andriamanitra tokana, monotheiste, ny tonga kristianina, mivavaka tamin'ny ave. Samy hafa reo toetran'ireo olona reo. No zany dia tena nisy antsana mihitsy nampisaraka an'ireo eglizy reo. De hoy Paoly fa Jesosy nandrava ny efitry ny fisarahana. Aikay amin'ny soratra masina de zao, tsy misy mihitsy zavatra tsy voalamin'ny, tsy misy fihavanana tsy voarafitry ny filazantsara, tsy misy fihavanana tsy ataontsika hoe tsy vitan'ny filazantsara mampihavana azy. Ny filazantsara de afaka namitrana ny fihavanana rehetra, na fihavanana rovotra tahaka n'inio, na fihavanana tapaka tahaka n'inio, de zao efa vitan'ny Kristy ny fampihavanana. Tsy tokony hisy olana mihitsy handresy ny fampihavanana nataon'i Kristy raha oharina amin'ny tantaran'ny eglizy paganao-kretianina sy ny eglizy judéo-kretiana. Samy hafa mihitsy ny jentilisa sy ny jiosy, fa noho ny amin'ny Kristy de zao tonga mpihavana izy ireo. Ry havako, mofolaina ho antsika amin'ity alatsinainy ity ary, Jesosy mpampihavana, Jesosy mandrava ny fisarahana, ny efitra mampisaraka rehetra, Jesosy mampiombona sy mampiray. Ny afatra honao zany am'izao manomboka ny herinandro de zao, aoka ianao ho mpampihavana tahaka an' Jesosy. Ao Matio toritenin'ny Jesosy, Matio 5:5 any, de manazava Jesosy manao hoe zay rehetra mpampihavana, sambatra ny mpampihavana, 5:7, zay sambatra ny mpampihavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. De havako, zay rehetra nandray an' Jesosy, filazan'ny Paoly azy ao amin'ny Efesianina, ianareo ankehitriny 3:10, ao amin'ny Kristy ianareo zay lavitra fahiny. Izay rehetra ao amin'ny Kristy de zao manana ny fanahin'i Kristy, manana ny toe-tsain'i Kristy, mivohy ny valeur, ny sotoavina kristianina izy, sotoavin'ny inona? Ny fihavanana, ny fifankatiavana.
Ary dia izany toetra izany no mampaherezina anao mamakivaky ity herinandro ity. Aoka olona mpampiavana ianao satria ianao manana an Jesoa. Aoka tsy mpampisaraka, aoka tsy mpampiady, aoka tsy ataontsika hoe mivoy fisarahana, fa aoka olona mitory ny fitiavan'Andriamanitra, aoka olona mpampiavana tahaka ny Kristy. Hoy tsika hoe amin'izao andrianantsika izao dia mora misaraka be ny olona, mora sosotra ny olona, mora tezitra ny olona, mora misaraka ny olona. Ny antony mahatonga ny olona mora misaraka, ny fahotana mazava ho azy, fa izao satria mora misaraka ny olona, ny antony dia satria tsy lalina intsony ny fomba fijery-ny olona. Tsy nitezaina ny olona amin'ny fiarahamonina iainantsika io zany dia fiarahamonina mitaiza saina, tsy eritreritra lalina, tsy handeha lavitra amin'ny fomba fisainana, fa dia izay endrika ivelany ao. Hany ka na mety fomba fijery mitongilana fotsiny dia efa ampiteny hoe ohatran'ny nangariany kely ateo. Na mety olona variana ka tsy mahatonina ny hoe arahaba dia tonga dia efa ohatran'ny avin'aminy, ohatran'ny avina vonany ateo. Na lafi ny zavatra madinika dia madinika dia izao tena ampy ampisaraka, satria ny olona ankehitriny dia nitezain'ny tambajotra sosialy zay hitantsika io ho mora misaraka, ho zatra mijery ny zavatra ivelany, ho mora maka conclusion na maka fehiteny tsotra kely, conclusion hativo ny teny frantsay zany hoe maika be mihitsy ny olona maka tsokefra le hitanareo fa raha zavatra kely varavety fotsiny tezaina amin'izay mihitsy teny feheza teny telo ao anatin'ny Facebook ohatra dia ametrahana fanontaniana hoe ahoana ny fijerinao ny amin'izany. Ilainy zay, saingy rehefa jerena lay fijery dia izao, lay fijery lavalavitra ny fanazavana azy no le tena ametrahana fanontaniana. Indraindray dia sary anankiray no alefa ny olona dia iny tsy hoe ratsy akory zany, fa manefy saina ho mora mitompo teny fantatra, manefy saina ho zatra mijery ny ivelany fotsiny ihany, fa tsy tena zay le fiarahamonina ankehitriny. Ary dia mora misaraka ny olona tahaka izany, ny fiarahamonina tahaka izany dia mora mizarazara, satria fiarahamonina malaky mitsara, fiarahamonina malaky manao tsokevitra, fiarahamonina malaky milaza zay fomba fijeriny, tsy mamakafaka. Tiavako hotsika hoe ny fiarahamonina ankehitriny dia fiarahamonina mora miady, mora misaraka, mora mifampitsara, mora mifanameloka, fiarahamonina izay mieritreritra hoe ny azy ihany ny marina, ny azy ihany ny tsara, ny azy ihany ny mety, ny hafa tsy tanteraka, ny hafa mety misy diso, ny hafa tsy marina, ny hafa tsy tsara. Zany ny fiarahamonina, zany ny toe-tsaina vozony ny iainantsika ankehitriny io. Hany ka mora misaraka ny olona. Dia eto ary afaka malala amin'izao herinandro vao manomboka izao dia mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Olo ny fihavanana. Jesoa no fihavanantsika. Izy no fihavanantsika. Ao amintsika izany dia manjary tonga fianakaviana, tonga mpihavana. Ary rehefa mpihavana, mahay mifandefitra. Rehefa mpihavana, tokony hahifamela. Rehefa mpihavana, tokony hahifampiaino. Rehefa mpihavana, tokony hahifandray. Rehefa mpihavana, tokony hahifamandry. Zany modely-piarahamonina nomeny Jesoa antsika. Fiarahamonina mifamandry tahaka ny namanginany Marta sy Maria ary Lazarosy. Fiarahamonina mahay mifamela tahaka ny tenenany tamin'ireo mpianatra maro samihafa nampianarina. Fiarahamonina izay mahay mifandray, mifamelona, mifanohana. Riavako malala manomboka ny herinandro niafatry ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina dia izao hoe Kristy nandrava izay mety ho olana mampisaraka rehetra. Dia mandehana anao makivaky ty herinandro ty amin'ny fahatsiarovana efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra ianao. Efa niravahan'i Jesosy izay rehetra efitra mampisaraka anao tamin'Andriamanitra dia tonon'Andriamanitra hoe zanaka ianao fa tsy vahavalo intsony. Tonon'Andriamanitra hoe tiany ianao fa tsy vahavalo intsony. Tonon'Andriamanitra hoe mpanompo tiany ianao fa tsy vahavalo intsony. No zany dia izao mifalia. Ary satria mana zany fifalian'ny olona vita fihavanana tamin'Andriamanitra zany ianao dia mandehana koa mitory ny fahatsaran'ny fihavanana amin'ny mpiarabelona. Riavako izao tontolo izao linady itsika lina amin'ny fitiavana fitiavanamana. Lanio amin'ny fitiavanamana ny fotoana omen'Andriamanitra anao. Lanio amin'ny fizarana fifaliana ny fotoana omen'Andriamanitra anao amin'ity fotoana mandalo ity.
aza lanina amin'ny fitandrosana ny tsy mety eo amin'ny fiainan'ny hafa, aza lanina amin'ny fitsikirana ny tsy mety eo amin'ny manodidina anao, fa zara ao ny fitiavanao, mifahazavantsaina. Zany akory tsy milaza hoe te handokadoka olona fotsiny na tahaka izany, fa mizara fifaliana, mizara fitiavana. Azo atao tsara ny manitsy olona amin'ny fitiavana, azo atao ny manoro olona amin'ny fitiavana, azo atao ny manoro olona manampy olona amin'ny fitiavana, fa tsy voatery hitratreva-teva, tsy voatery hilaza zavatra mandratra, mampisaraka, mampiady. Afaka malala Jesosy ny fihavanantsika zay nandrava lefitry ny fisarahana rehetra. Mandehany ianao miaina amin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana, dia hitanao fa mitondra fiadanana sy fifaliana izany. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa ianao Jesosy no efa nandrava lefitry ny fisarahana. Tsy manan-kery eo aminao ny fisarahana, ary ho anay piny dia ao aminao Jesosy dia efa tonga fianakaviana izay, tonga mpihavana izay. Manomboka ny herinandro Jesosy, dia aoka herinandro ahitanay fifaliana, izaranay fitiavana sy fifankatiavana ty herinandro izay omenao anay ty. Ataovy mivoy ny fahatsaran'ny fiombonana sy ny fifankatiavana izay. Ataovy mitory amin'ny fiainanay, amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay, fa efa rava zay rehetra mampisaraka, efa rava zay rehetra mampisaraka amin'ny mpiarabelona, amin'ny mpianakavy, ny fianakaviana. Dia taio ary tompo ty herinandrona ity, me fahasalamana zay Jesosy. Ataovy mitoetra amin'ny fanarahana anao, ataovy mamovo voatsara, dia voatsara ny fitiavana, voatsara ny fifaliana, dia ataovy mahavokatra betsaka ny asanay Jesosy. Arovo zahay ametraketraky ny ratsy, jereo miasa, jereo mianatra, taio tompo malala. Jereo ny isam-batan'olona manaraka zao mofinaina atolotra fiangonana izao, asondroty, taio Jesosy. Ny isan-tokantrano, taio Jesosy. Ny tsiraray avy, taio Jesosy. Ny fikasana tsara anay rehetra amin'izao herinandro vaovao zao, arovy ny tanindrazanay. Manjaka ny firenenay ianao, ary aoka anjaka Jesosy eto ny tanindrazanay ny fihavanana, satria ianao efa nandrava nefitry ny fisarahana rehetra. Dia metraka ny fiainana eo am-pelantaranao zay tompo malala. Amen.